Andriamatoa Oliva Andrianalmanana izay fantatry ny maro fa mpitarika sy mpandrindra nga eo anivon'ilay farimbo syndikaly eo anivon'ny orinasa Jirama. Miarabanao Andriamatoa Oliva Andrianalmanana dia mankasitraka ny famalina ny fanasana. Ya dia misaotra indrindra anareo eto amin'ny Free FM izahay ary miarahaba andreo namana mpiara-miasa indrindra koa ianareo mpiaino sy mpanaraka tsy tapaka anty 104.2 ity miarahaba anareo tompoko arapaintsika rira tompoko avy ny tokantrano any. Fantaniko voalohany angamba Andriamatoa Oliva Andrianalmanana hoe mbola misy ve le fitokonan'ny Jirama mpiasa eo anivon'ny Jirama? Ya nanomboka tamin'ny fahafolon'ny volana aogositra no nanomboka ny tokony ampiasan'ny Jirama. Mbola misy ny fitokonana hatramin'ny androany. Mbola eny Ambohijatovo ny mpiasa amin'izao fotoana izao. Fa ny zava-misy moa dia nisy ny fandrarana nataony tao amin'ny direction générale. Indrindra natonga nanatany misy ve le fitokonana tao amin'ny fitokonana io nanomboka omaly teny Ambohijatovo misakanana ary zay moa no tena hita olana amin'izao fotoana izao. Raha ny tokony mpianatra teny Akatso dia ny sakanana mpianatra tsy voka aty an-dalambe satria tsy tokony anaovana fitokonana tsy nahazoana lalana ny eny an-dalambe. Nefany ny mpiasan'ny Jirama indray zao hiditra hitokona araka ny voalazan'ny lalàna ao anatin'ny toeram-piasana rehefa misy fitokonana ara-dalàna tahaka izao dia ao anatin'ny toeram-piasana no anatanterahana azy. Kanefany dia ny mpiasan'ny Jirama indray zao sakanana ho eny an-dalambe. Tsy fantatro atosika eny an-dalambe sakanana ho eny an-dalambe dia zay zany no antony mahatonga anay mbola mifampidinika amin'izao fotoana izao amin'ny tompona andraikitra mba ahafahana mamahana zany olana zany fa tsisy olana tsy voava amin'ny fifampidiniana raha ny toerana zany fa ny antso ataonay fotsiny dia tsy ho eny an-dalambe mihitsy no anao fitokonana ny mpiasan'ny Jirama. Ny faharoa dia ny fampiasana n'ilay hémorrague raha volatsika mitandro ny filaminana fa ny zavatra ny tanga omaly igny dia ny hémorrague indray ny ao anaty trano any anatin'ny fefy manakana ny mpiasa tsy hiditra dia zany tena zavatra hitanay hoe ohatrany misy zavatra tsy mety zany fa tokony ifampiresahana ny amin'izany naovana zany zavatra zany ary ifanarahana ny zavatra rehetra natao efa nisy ny fanarahana natao teo aloha fa nisy fiovahan-kevitra zany ny ao amin'ny direction générale dia ho hita eo fa mifampidinika moa zany rehefa avy eo ny solitena avy amin'ny farimbo syndikaly sy ny direction générale efa nisy zay fifampidiniana zay. Mbola manantena ve nareo satria ianao zao niteny hoe hatramin'ny 10 aogositra nefa nisy le fitokonana mbola manantena famahana an'le olana ve nareo mpiasan'ny Jirama tsy reraka ve nareo amin'ny fitokonana hoe efa andefasana hémorrague efa terena le hoe tsy mahazo manao fitokonana sy ny sisa inona ny mbola antenenareo zany ao anatin'izay famahana ny olana eo anivon'ny Jirama zay? Ny olan'ny Jirama ary ity tena ety ambolohany dia tiako mba ho fantatry ny mpiasa rehetra, ho fantatry ny mpiaino rehetra, ho fantatry ny malagasy rehetra, ho fantatry ny mpitondra rehetra fa ny fitakian'ny mpiasan'ny Jirama amin'izao fotoana izao tsy misy tombotsoa manokana ny mpiasa iray na tombotsoa iraisan'ny mpiasa rehetra ao anivon'ny orinasa Jirama fa tena mitodika amin'ilay rafitra misy ao anivon'ny orinasa Jirama fanamboarana an'ilay rafitra misy ao anivon'ny orinasa Jirama no tanjo nataonay amin'izao fotoana izao satria nahoana satria hita fa tsy mety mandeha amin'ny lohan'ny mihitsy io ary anao pompier hamono afo foana isanandro tsapatsika an'izao fa nanomboka tany amin'ny volana avril zay nefa nanomboka ny fampiresaka tamin'ny tokony andraikitra teto amin'ny firenena hatramin'ny volana avril nisy délestage hatramintsika androany omaly ariva mbola misy ny délestage izany hoe misy olana tsy mety voava mihitsy ao anatin'ny orinasa Jirama io hovahana amintsika izany olana zany ny olana voalohany amin'izany dia ny fitakianay hoy izy zay hoe nataonay fitakiana io olana io dia olana dia tsotra vidiana lafo ny herinaratra any amin'ireo mpamokatra avy any ivelan'ireo privé zany izay mipetraka eto amintsika na eto manerana Madagasikara feno zany misy daholo zany vidiana amin'ny vola lafo fara dia zay lafo dia lafo tokoa mahatratra 500 sy arivo izy zay misy 300 sy arivo raha zay mora indrindra ny arivo nefany dia amidy ny Jirama faran'izay mora 150 ariary jerevo ny facturantsika rehetra fa miantso eto mba mijereva ny première tranchetsika any rehetrarehetra any fa 150 ny varotana azy izay elanelam-bidy zay avo folo eny amin'ny vidianana azy no ny varotana azy latsaka avo folo eny dia matiatoka be le Jirama satria misy vola betsensy aloha io zany ary io le fitakinay mihitsy hoe
ahoana ny anaovana an'io raha zao mazava izay tokony anaovana an'izy io fa izy io dia lasa adika ho tsy fahaiza mitantana anie zany fa ngamo tsy manao subvention na mamena an'le banga ny fanjakana ie nilaza ny filohampirenena atsika tamin'izy voatonga fa mame 200 milliards ariary izy kanefany a ny bangany 400 milliards ariary mahery am'izao dia misy lanelany 200 milliards ariary mahery ao dia io zany le tenenay fenoy io satria io ny tsy fampin'io voly io any teneninay hoe tsy ahafany orinasa jirama miaina mihitsy tsy afaka manao fotodrafitrasy izy tsy afaka manamboatra ny fitaovany simba izy tsy afaka manao entretien izy zany tsy afaka manao entretien reny réseau reny dia tapatapaka ny jiro tsy afaka manao branchement anareo mpanjifa am'izao fotoana izao tadidio fa branchement ao aminay ao am'izao fotoana izao hoe volanareo raisinay foany nefany tsy vita le tsy mety zany ary raha ny lalàna ny orinasa moa dia tsy azo atao zany hoe orinasa atao izay ahafaty antoka azy zany tsy mahazo mijoro zany orinasa hoe orinasa ka avela hitsangana kanefa orinasa hivarim-patiantoka mandika lalàny zany na lalàna ny varitra dia mandika lalàny zany dia zay zany tianay anisan'ny fitakiana voalohany nataonay mihitsy zany hoe inona marina kay le politika mpanjakana etona an'le izy fa raha hoe anao service public dia andao anao service public ary tsika dia fenony banga misy andraikitra andraisin'ny fanjakana zany le banga fa saingy tsy raisiny hatramin'ny farany le banga ny mbola toizako ary le izy rehefa eo fa rehefa tsy anao service public tsika dia andao rana apetraka ny vérité de prix dia am'izay dia afaka miaina le orinasa jirama fa manjary am'izao fotoana zao man tsy afaka miaina le orinasa jirama le teneniko teo raha tsy mitolotra dia le stage isan'andro ny branchement tsy vita dia trohanareo mpanjifa vato zay kanefa tsy avy aminay ange le izy fa avy amin'ny fitondram-panjakana le izy le hoe vérité de prix raha apetraka ny vérité de prix dia losa jirama miaina fa le mpanjifa ndray loza ho an'ny firenena zany satria tsika efa samina eno fa ny bailleur de fonds dia efa miteny fa hoe eto afrika aty madagasikara ny lafo indrindra ny herinaratra ary io manakana ny mpamatsy vola avy any velany dia raopakarytsika dia vao mihe zany mbola ialafo any tsy raha izay faharoa nyteny kio ny ministry ny angovo ray volana roa volana lasa zay hoe tsika vao nandalo ranobe ozy ary tsika teto Antananarivo zany ary ny tany amin'ny faritra mbola tratrany kere ka tsy ho zakan'ny olona mihitsy ozy izany fampakarana vidinjiro izany fa tsy dia zay zany tsika zany zao io dia zay zany le tokony ho faritana mazava zao hoe mitaky amin'ny fitondram-panjakana zay hoe andao faritana mazava io indray mandeha zao hoe ahoana tsara ny anaovana azy io fa le izy nye tsisy lalàna amin'ny fe le subvention fa hoe manome subvention dia manome subvention dia zay dia hitanao ary nitaky vola tany fanjakana zay rehefa avy eo hoe takinay fa ny administration tsy mampiasa jiro sy rano dia takinay ny amin'ny administration reny dia nilaza indray izy hoe asory amin'io indray hitanao tsisy lalàna amin'ny fe mazava tsara zany hoe andao asio lalàna amin'ny fe mazava tsara hoe asiana convention ilazana hoe rehefa subvention dia subvention ny anarany dia fanomezana iny mivoaka avy any amin'ny compte courant ny fanjakana iny dia miditra ho vola midina ny orinasa jirama lasa resetiny orinasa jirama fa am'izao le izy lasa navadika rehefa manao soraboly zay ny aminay lasa trosa ny orinasa jirama le izy isataona azafady tompoko lasa trosa ny orinasa jirama iny dia zany zao tsy mazava koa zany hoe ahoana marina tsara fa raha atao fampifanalana ohatr' zany le izy atao le tsitrosa ohatr' zay zao le izy dia raha miteny 200 milliards ny filohampirenena dia ny trosany aminazy nefa misy 140 milliards ariary 70 zany sisa firy 66 zany nyelanelany zany dia zay ve zany sisa no fanampiany fanjakana amin'ilay subvention atao dia zay zany ny fangatahana anatin'ny jirama zao fotoana n'izao zao fisiny zao fitokonan'izao anisan'ny fitakinay zany hoe andao ho jerevana mazava ny ahoana ny fomba anaovana izy io fa ny zavatra tena manahirana anatin'izany ange dia raha tsy ho zaky zany anao vérité de prix zany aloha zao ary tsy ho zaky zany hoe omena ny vahiny zany io orinasa io am'izao fotoana izao fa izay zao dia milaza fa zany vahiny tonga ao zany ange ary io ny tena kianay am'izao fotoana izao io fividianana herinjiro amin'ny vahiny io satria ny vahiny dia tsy malala n'in'iny izy fa ny azy ny akatombony no aleny eto na iza manao manangana orinasa tsisy tsy anao an'izany fa ny orinasa jiramangely manao hoe aza manjifa ny vokatray raha miala ao amin'ny hefitra ianao dia pio ny jiro ao fa aza pretina daholo tandremo soadino mamono ny jiro any tokotany zahay jirama no miteny an'izany
satria maninona tsy ampy ny vokatra ananany firenena malagasy dia ampiana an'ireo vokatra vidiana avy amin'ireo orinasa vahiny ireo izay lafo dia lafo dia lafo kanefany a amin'izao fotoana izao noho ny hoe satria efa programmatsika amin'ny transition énergétique sy ny hydraolika be da be ireo tsisy mandeha amin'izao fotoana izao satria tsy misy mihitsy fa mantsy mbola hita aloha hatreto raha hatramin'izao tsika asianao miresaka zao dia tsy fantatra mihitsy dia voatery miazakazaka iazakazana no lasa mividy manao contrat any amin'ireo kanefa ireo le lafo be dia lasa voatery zany raha pitso raha afaka pitso andovoly a lafo be amin'ireo foana isika ka zany no mahatonga any amin'ny teny dian'izao hoe nanitona lakolosy zay hoe fotoanany zao amahana an'izany olona rehetrarehetra zany satria izahay mpiasan'ny jirama dia efa miteny mihitsy 750 a ny groupinay avelamaty ao zao efa nitombo zay satria zany isy zany a efa tamin'ny ray volana zany isy zany efa mihoatra an'izay zany raha kely indrindra zany misy 750 efa fananatsika ireo fa simba fananiana vela ho simba ve satria tsy vidianana kojakoja fanolo dia vela mandeha eo ihany dia farany inge maty ihany ohatran'ny fiara ihany io misy simba dia entana mandeha ihany misy simba dia farany a simba tanteraka tsy afaka mandeha tsony dia ohatr'izay ihany koa reny milina mpamboatra herinaratra reny mitovy amin'ireny mihitsy kanefany a zay no ataonay mpiasan'ny jirama ao ny asanay dia manao an'izany ary ny teknisianina aminay dia manana an'izany hoe etotsika tokony manao petite visite etotsika tokony manao grande visite etotsika manao révision générale efa misy amin'ny jirama zany fa saingy tsisy atao daholo zany satria tsy manam-bola ny orinasa jirama vokatra ilay varim-patiantoka dia zany a mahatonga anay hoe tena fototra lehibe ny olana ao anatin'ny jirama io varim-patiantoka io amin'izao fotoana izao fa tokony faritana mazava dian'izao amintsika miresaka izao mameno le fantaniko teo aloha ihany hoe inona ny heverinareo fa antony zany tsy hanekeny ny fitondram-panjakana n'ilay sosikevitra na rosonareo zany hoe manolotra sosikevitra be da be zay zao hoe efa ianareo ngama fa nipiasan'ny jirama mihitsy aza no andehanao kitapo imbonana anokatra compte manokana ho an'ny mpiasan'ny jirama mba nomezany zay foiny na ohatrina foiny mpiasan'ny jirama entina tsy aleo manomboka to zay tsy manao aleo manomboka to zay tarary tsy maninona zany hoe oentina manatsara mba mividy fandraisana anjara fandraisana tanana ny orinasa jirama ray zay mety io kely zany tsy maninona zany a fa rehefa ezaka ataony tsirairay a efa zava-dehibe zany faharoa dia ny mpiasan'ny jirama koa mandoha volam-panjakana amin'ny karamany irsa tsika rehetra mandoha an'izany daholo dia zay atao amin'ny jirama dia nanao an'izao mpiasan'ny jirama tamin'ny assemblée générale tamin'ny zoma lasa teo tamin'ny herindrapitso hoe ny irsantsika andao tena entsika amin'ny fanjakana sosikevitra ny irsa mpiasan'ny jirama atokany hividianana piesy ny orinasa jirama fa ny fiafienana ao anatin'ny fametrana an'ilay groupe inge dia tena ataoko hoe fiafienana satria hoe rehefa maty io groupe io dia avela ho faty satria tsy vidiana le kojakoja fanolo zay tokony atao misy fotoana fanaovana azy andavanandro dia izay no mahasimba n'ilay groupe ka eto zay zany dia zany le antso ataonay ho fanatsarana n'le orinasa jirama hoe na kely io voly io na be io voly io dia mangataka ny fitondram-panjakana pio io fa vitanay mpiasan'ny jirama ny manamboatra an'ireo mille ireo na lazaina fa ratsy ireo na inon'ireo liste avy any amin'ny direction générale nangatanay tao anatin'le fitakiana nataonay zany hoe firy ny liste ny groupetsika maty tena meno zany arytsika mbola amboarina ireo mahafoana ny délestage raha ireo no amboarina zay misy raha ny eto Antananarivo fotsiny resahako mahafoana ny délestage ireo fa misy fidiavana lafo ny tsy andoha vola ihany fa mitsisaka fotsiny fotoana fandavam-bola amin'ny ray volana vao mandoha vola fa maninona raha zao zany azafady dia fa manome vola dia mena ny piesy fa mpiasan'ny jirama dia manome toky amin'ny fahaizany mpiasan'ny jirama mahatoky an'izany zay ao anatin'ny jirama fa mahavita ny manamboatra an'ireo groupe ny jirama rehetra manirana Madagasikara ireo ny mpiasan'ny jirama ary manana ny manam-pahaizana afaka mitarika sy manao an'izany ny orinasa jirama amin'izao fotoana izao ka izay no antony etsonay io antso lehibe zany ataonay amin'ny mpitondra fanjakana fa izay koa miantso aminareo mpanjifa zao miteny aminareo satria mampalahelo amin'ny mpanjifa nge dia tsotra zay mandoha vola foana voalohanay foana ny volanay fa nitolotra ratsy tsy mahafapo nitolotra ny zavatra atao tsy mahafapo daholo dia marina mihitsy ilay fitakian'ny mpanjifa zany ary manome rary ny mpanjifa zay amin'izany kanefany ny ampahafantaranay ny mpanjifa an'izany fa hoe tsy afa manotry orinasa io amin'izao fotoana izao fa andao amboarina indray mandeha zao zany ny fotoana entinay avy eo amin'ny comité de grève sy ny intersyndical national ny jirama hoe zao ny fotoana anamboarana an'ireo zava-tsy mety
ao anatin'ny orinasa jirama reo satria tsy andrasana rahoviny io tsy andrasana rahoviny io ary ny tena tsy nekena ikoa dia ny fanomezana an'io efa atsika ireo misy périmètre efa ny jirama io anazy hatramin'izay de nisy resaka orinasa Symbion Power ireny zao dia nomena ho an'ny vahiny hoe mandritra ny 20 taona fa maninona nomena azy mandritra ny 20 taona lesako le fotoana dia tsy mazava aminay mihitsy hoe fa nahoana no natao 20 taona zany tsy esinao am'zany fa iza afaka 20 taona izy mahazo antoka am'zany ny taranakitsika kay zany mbola andony foany ary raha iteny chiffre amin'io tsika fitenenana fotsiny rena zany antso atao mahatonga any miteny foana ange misy sao dia mba tsy fantatry ny tompony andraikitra faratampony eto amin'ity fireneny ity ary ilay contrat tsy hitany hatramin'ny farany ary ilay contrat fa ilay 16,65 fotsiny no nitenena azy dia hoe mora io raha mitaminy enyretsy efa misy etsiretsy tsia fa mizay no antso ataonay nahampahafantarina mihitsy hoe nisy ofatrano ane ao izay 466,333 raha $1000 dia ampitombotsika 10 000 francs zany efa 4,633,333 millions 330,000 francs malagasy isambolana 4 milliards ofany fotsiny aloha aminy ny fio zavatra atsika anie dia mena azy mandritry ny 20 taona zay ofatrano zay fotsiny ny resahako tsy nisy nresaka ve zany tany amin'ny tompona andraikitra tany tsia tsy manaiky aho fa nitsekenay dia zay nitsekenay hoe tokony fantarany tompona andraikitra zany fa rehefa ataony kadiny zany atao daholo tsy zay fotsiny mbola ray fotsiny de tenenizay fa misy frais fixe ny filazany an'izay ofatrano mahazava azy tsara misy caution lazako mahazava azy tsara misy lettre de crédit zay 57 milliards tsy maintsy atao voniny eo foana fa raha misy vola tsy voalohany jirama dia io ny alainy de rehefa narano de tsy maintsy fenony io de izy ao ny amenony io ny jirama io ny fahasairanana manjoana azy zany dia entinay antso hoe tena raha 8 millions de dollars anoany frais fixe frais variable fotsiny mandritry ny taona dia afaka namboarana an'io groupe io azo ividianana ny piesiny io vita ny mpiasan'ny jirama io ary zay le tena tianay mba ambara sy azavaina foana hoe raha ny mpiasan'ny jirama ny manamboatra an'io fidinao ny piesiny io de mpiasan'ny jirama manamboatra an'io mitovy ny zavatra ho ataony na ny Symbion raha namboatra an'io satria ny fahavoazana raha ihany ny fahavoazanao ireo zavatra ho piesy apetraka ao amin'io reo fa raha ny jirama namboatra an'io akatombony hoe mpiasan'ny jirama sa tsy akatombony tsia mpiasan'ny jirama ohatra ny asan'ny jirama andavanandro ohatra nireo groupinay andavanandro reo fa raha ny Symbion namboatra an'io akatombony izy sa tsy akatombony akatombony izy raha ny ala avy any 4,000 kilometatra trany izy andeha aty ampiasa vola tsy maintsy akatombony no leny aty ka zany fandresen-dahatra ho entinay fa tsy mora io ary ny faharoa tsy azo afindranaizanay izy io satria misy mantsy miteny hoe afindrany amin'ny tany tsy misy jiro e za eto miteny hoe tamin'ny tsenan'io raha matadida io namako dia teny ivato io ny tsenaitsika rehefa nitsenaina teny ivato io dia nandeha cargo io ny tonga avy any satria mavesatra dia mavesatra ny ray am'ireo satria efatra izy ny ao 10 mégawatt ny ray ny lalana ny safidianina andehanan'io mandrapatonga atao mandroseza avy any ivato na sy nisy korta miaramila namboarina daholo ny hoe aty ny lalana mety ho tsaratsara mahazaka ny lanja n'ireo groupe reo fa mavesatra dia mavesatra izy ka aiza amin'ny eto amin'ny firenena malagasy no eto Madagasikara no lalana ahazaka an'io raha hiala avy mandroseza io andeha RN7 na RN2 na oaiza ankonge efa misy misy groupe io faina any efa misy any ka atao aiza makay izy ireo tsy ahazaka an'io ny lalana raha izay tsy ahazaka an'io ny tetezana ananatsika amin'izao fotoana izao na iza tetezana tsy ahazaka an'ireo de fahatelo ny fandaniana ny anankiray amin'ireo groupe reo 10 mégawatt zany hoe 10 millions de kilowattheure no avokany rehefa miodina izy dia aizany teo amin'ny firenena akoatra ny renivohitra ary no mahalany an'izany ny tanàna anankiray tsy misy raha andeha mampikony tsika na andeha any maiva tanàna tsika hoe reny mba tanàna akoatra ny renivohitra 2 millions de kilowattheure ny any ny ilaina any 2 millions de kilowattheure ny any maiva tanàna ny ilaina any dia ahoana zany raha apetrakintsika any io 10 millions de kilowattheure io fa ty antoka very fotsiny ilay ambiny 8 millions de kilowattheure
tsy mety zany mampiantso anay hoe andao ifampiresaka raha zany nresaka mbola tsy maharisy lahatra zany raha zany nytenenina ka tsy efa nisy fifampiresahana foana ve teo aloha fa notoerinay mihitsy inona le notoerinay nametrahanay doléance manokana mikasika ny orinasa Symbion io nametrahanay doléance manokana mikasika andreo fividianantsika ny lafo be rehetrarehetra ireo ny lafo be rehetra efa ho atao ny audita ony fa mbola eo anatiny sona ny cabinet d'audit tsika izao kanefa tsika dia mbola mandoha isan'andro ihany maiky zany tena faran'izay maiky zany rehefa vita ny auditan'io dia ny fitakianay dia hoe aitsio ny vidin'ireo fa lafo loatra ireo lafo loatra makatomony ambony be loatra reo orinasa efa anatin'ny Jiramamy zao fotoana zao reo ary be dia be izy ary mbola ampidirana foana am'izao fotoana zao dia ny faharoa mikasika ny Symbion manokana dia nanaovanay mihitsy fitakiana manokana io hoe lavinay io sokafy ny adihevitra mikasika an'io fa treto mbola tsy nisokatra izy fa mbola eo anivo ny inspection du travail izy zao sy ny direction du travail tokony resaka zay omaly fa nalefa any amin'ny direction du travail ny dossier mikasika an'io Symbion io ary ny direction du travail no anome daty indray fampiresana mikasika an'io fa io zany dia tsy ekeny mpiasan'ny Jiramamy mihitsy na ianao lazako zany ary zany ny zava-misy ao anatiny dia tokony resahany zany inona ny tokony hovaina ary eto zay dia tena miantso mihitsy ny any amin'ny ORE organe de régulation ny mikasika ny électricité zany hoe jerevy io contrat io nandalo tany aminareo ve io contrat io nanome ny hevitrinareo ve amin'ny contrat io fa zany tokony hijery manampahaizana manokana mikasika an'ireny contrat reny ny any amin'ny ORE fa na inona ny ORE no mbola tsy eno ny resaka hatramin'izao fotoana zao tokony hanome ny heviny izy hoe mety io ary mety io fa zao ny tsy mety amin'io fa andao resaka dia mba resaka aminay ko izy amin'izay fotoana zay ny faharoa nangatanay any amin'ny ORE amin'izao fotoana zao dia tokony ho avy satria io vidin-jiro io dia zay no maha organe de régulation any ORE io tokony izy no hanome hoe tokotokony ohatran'izao no atao hoe vidin-jiro eto Madagasikara ara-dalàna dia tokony ampifanitsina amin'izay avoakany ORE zay rehefa tonga ny vita ny audita an'reto efa misy eto reto ampifanandrifina amin'izay raha zay ny ORE malagasy zay ny tokony vidin-jiro eto Madagasikara zany no ady ataonay amin'izao fotoana zao ady zany satria nahoana ny be vola manambola be eritreto amin'izany hofatrano zany fotsiny fa misy amin'ireo an'ireo misy 300 000 € ny hofatrano ny efa misy ao amin'izao fotoana zao zavaty fa tsy tenitenenina fa zay ny olana aminay hoe naninonareo zavatra rehetrarehetra ireo tao no afenina ny mpiasan'ny Jiramamy afenina ny mpitantana ny fitondram-panjakana afenina ny vahoaka malagasy ary tena afenina tato anatin'ny orinasa Jiramamy fa sendra hitanay fotsiny no nahitana iny contrat io dia io izy entina io amin'ny ety ampahabemaso io iarahana mifampijery fa ny olana ny dia ohatrany hoe tena voaozona ialokaloka any amin'ireny mpanambola vahindreny ve isika firenena malagasy ty nefa tsika no manana ny maha isika tsika amin'ireo efananantsika ireo ary zay no arovanay io mihitsy hoe ny fananana efa atsika dia andao ireo no kojakojaitsika anomizantsika vokatra ho an'ny mpanjifa malagasy satria vita ireo ampy ny mpanjifa malagasy rehefa ireo raha voamboarina kely fotiny sisany indrindra saika nataniko hoe raha vita zany ireo fitaovana iverinareo hoe simba reo ve dia afaka aloha ny délestage dikan'izay tsy mividy an'le herinaratra amina mpandraraha hafa amin'izao fotoana zao efa miara-miasa amin'ny Jiramamy raha ny eto Antananarivo dia zay satria ny Ambanivohitra misy 40 mégawatt any Ambohimanambola misy 25 mégawatt ny gapy amin'izao fotoana zao dia 50 mégawatt eo 40 plus 25 65 raha ohatra ka 60 fotsiny ary zany ny avoakandreo anankiroa reo efatratra ny gapy raha Antananarivo ny resahako zay zany ary isika manana ary io zany ke le olana anatin'ny fampidirana maika be an'ireo ato anatin'ny Jiramamy zao fotoana zao miazaka zany reo zany ny olana anatin'ilay izy hoe ny programme mpanjakana dia ny anao transition énergétique anao éolienne anao solaire anao grand barrage reny ingy tsy 20 taona vao vita fa heritaona dia efa misy vita reny efa mahavita amin'ireny 5 taona raha ela indrindra angamba raha anao grand barrage ohatra indreny any andekaleka sy any atelomita sy any mandraky reny tsika reny zao nataotsika efa ny any Volobe any Tamatave efa mahatratra 100 taona neny any Volobe mandeha sa tsy mandeha izy ao
ary ny ao andekaleka ny ao amatelinita mandeha daholo reo izy mikojakojan'ireo ny teknisianina malagasy amin'ny Jiramany mikojakojan'ireo mandeha reo am'izao ka maninona raha miezaka manao ohatr'ireny tsika raha tsy avita ngeda be andao anao ny kelikely kokoa mba raha ohatra ka 5 taona anaovany olona azy ohatra miaraka ampamaty vola andao ny tsika atao 10 taona reo tsy manambola ary tsika ataotsika tsy kelikely fombatsika malagasy zany na ny fanarenana ny gropy na ny fanaovana barazy de zany zany andao ataotsika tsy kelikely ny atsika fa maninona nandeha iankina foana sy afiafy foana ao amban'ireo mpamatsy vola ao amban'ireo mpanambola mpivarotry reo isika am'izao fotoana zao fa zany tena miteny amintsika mihitsy fa raha io zava-misy am'izao fotoana zao io dia tsy ahavelona ny ekonomia malagasy mihitsy satria nahoana ny fanjakana hitady vola homena ny orinasa Jirama be dehibe ny le 200 milliards d'ariary zany tsy fantatritsika zany ohatrin'iny ny trano ilaina an'izany ao anatin'ny herintaona fotsiny zany zay efa mino fanjakana am'izao fotoana zao fa mainka raha fenona 400 milliards vola be zany tokony ahafahantsika manao école zany manao tetezana zany manao lalana zany lany fotsiny omena tsy makany amin'ny kitapom-bolam-panjakana fa mivoaka avy amin'ny kitapom-bolam-panjakana lasa ny vahiny fotsiny reo voly reo fa tsy lasa makaizangereo nefitsika mitady fa matsimbola etsero lasa manan-karena amin'io mihitsy tena tsorotra zany manan-karena amin'io mihitsy reo mpamatsy herinaratra avy any ivelan'ireo ka eto zay zany de tena miantso ny teratany malagasy efa nanao an'ireny etsika ireny mpiasan'ny Jirama hoe mbanao koti zahay anao kesimbonany zay anao miteny zay ny irisa miantso zay ary mpanambola malagasy teratany tianyty fireneny tianyty orinasa Jirama ty andao hiaraka amin'ny Jirama zay anao an'izany hiaraka mba anao koa ianareo apindrana volan'ny Jirama ianareo anamboaranareo atsika ireo de raha avy io délestage io na ividianantsika gropy anravana io délestage io de atsika izy am'izay fa tsy hoan'ny vahiny fa ny tsika raha mbola iandryandry eto foana hianofa gropy eto foana de milentika isan'andro vaky zao isika eto anivon'ny firenena amin'io orinasa Jirama io ary zany mahamaika anay am'izao fotoana zao tsy misy ao anatin'ny fitakiany mpiasan'ny Jirama am'izao veritro indray hoe fitakiana tombontsoa manokana ho an'ny olona ray na tombontsoa imbonana zany zavakeo aminareo zany inona no ambadika politika am'izany raha mitaky zay am'izao fotoana zao zany zavatra resahany zany hoe mety olazaina ambadika politika mantsy ny fanalan'olona ve raha mitaky zay hoe hatram'izay any tsy voavaha foana ny olana toy zay hoe asory zay olona tsy mibana tsy amanao ny olanao de atao avao ny inspection générale de l'état de andao anarina vaovao ndre mandeha am'izay tsika zany hoe misy lafiny politika zany tsisy lafiny politika zany aminay mpiasan'ny Jirama fa fijerevana kosa mitsarynareo any atokantrano any nareo zay miaino am'izao fotoana zao misy lafiny politika ve zany raha ohatra zay nakeny andalambe vo mety inay ange zany raha itsy avela mihitsy fa lasa nakeny andalambe am'izay lanjabanderolina mety ho lafiny politika zay fa zay zao miady hiditra ao anatiny asaintin'ny Jirama araky ny voalazany lalàna ka zany nilazana eto aminareo fizahay de tena tsy misy mihitsy ao anatiny io zany resaka politika sy resaka fitadiavana tombontsoa manokana ho an'ny mpiasan'ny Jirama zany fa ny mpiasan'ny Jirama de efa manana ny tombontsoa ny tarif préférentiel ny filaza azy tiako azavaina iny manana tarif préférentiel ny mpiasan'ny Jirama ohatra ny orinasa rehetra ny orinasa ohatra raha resitsika ny banky dia rehefa mizam-bola mpiasan'ny banky na mpiasan'ny otiva mpiasan'ny sekam mangerefa mizam-bola amin'ny sekam tsy mandozana boly ambany de ambany zana-bola amin'ny sasany aby tsy ohatra ny any mpanjifany de ohatra zany ny an'io ny Hermady ohatra rehefa mandeha avion mpiasan'ny Hermady misy pourcentage ao de ohatra zany koa mpiasan'ny Jirama misy pourcentage ohatra zany koa ny azy ny fandoavany ny vitin-jiro alohany fa koa sy tia ny azy ny azy misy fetra rehefa tapitra io fetra io ao ihany no mahazo an'le tombontsoa izy fa raha vao mihoatra io fetra io dia mandoa ohatra ny mpanjifa rehetra ihany ny tarify ny mpiasan'ny Jirama fa zany tiako mba hazavainy zany ary zay niverenako hoe tsy mitaky tombontsoa zahay tsy mitaky tombontsoa an'ny mpiasa na tombontsoa hikambanany mpiasa rehetra na tombontsoa manokany ny mpiasa tsirairay tsy misy an'izany mihitsy ny fitakina misy teboka 7 taonay tsisy fa fanatsarana fitatanana fanavahana tsara ny atao hoe ty an'ny fanjakana ty tokony ho an'ny orinasa Jirama ary reto ny anjara asa mpiasan'ny Jirama ary ny antony tena hijoroan'ny syndicat ao anatiny de ny asan'ny syndicat de miaro ny mpiasa ary indrindrindrindra miaro ny orinasy sy miaro ny asa zay misy ao anatin'le orinasa zay ny hijoroana io satria raha zao zavatra zao no mitohy tazanay fa mitourava ny asanay
ao anivo ny raha orinasa jirama io fa ho lasan'ny privé daholo io zavatra rehetrarehetra io ary efa ao anatiny jirama efa maka ny ampahany be amin'ny famokarany anivo ny orinasa jirama am'izao fotoana izao ny vahiny de ho rava ny asanay ao anivo ny orinasa jirama zany asan'ny syndicaliste zany a fa tsy mba asana mpanao politika miaro an'izany asa zany manana hery takiny ahoana ianareo anivon'ny syndicat eo anivon'ny jirama ary am'izao fitakiana atao zao satria ny filoham-pirenena zao ny teny hoe efa mitady ny vahaolana de le vahaolana tianytenenina nefa le hoe fanomezana ny efa mandeha le symbion'ny power sy ny sisy io andeha atraiza ny herinareo syndicat mitaky am'izao fotoana zao ny herin'ny syndicat ozy izy ianao ny tianambara de tsotra raha izahay a mitaky an'izany amin'ny filoham-pirenena dia aoka hazava amin'ny mpiainy rehetra fa tsy miady amin'ny filoham-pirenena zay fa mampiady hevitra zay zao hoe mandrosa izy hoe ty ary ny mety zay milaza hoe retony tsy mampety azy fa itsio asory eo na raha mety mbola manala an'ireo nge izy de mbola zavatra hafa zany fa ny anay am'izao de tena tsy mety aminay mihitsy loha io zany zao hevitra hafa tadiavina ary inona le hevitra zay ny tsy manao mpitolo hoe tsy mila ny hevitra ny fitondram-panjakana fa ny hevitra ozy zay de ty ihany raha manam-bola anaovana an'io andao ifidianana piesy fa na raha mpivarotra ny piesy de andao omeo piesy de alao atao mipiasan'ny jirama fa vita ny piasan'ny jirama io mifanaraka ny fitondram-panjakana koa raha tsy mikasika ny piesy ihany fa amin'izay fividianana groupy hafa any de mividy groupe de atsika le izy fa tsy lasa omena vahiny io le izy nge any ambadiky le vahiny misy gasy any anatiny lasa misy gasy ao aminay ao any anatiny any any anatin'ireny reny orinasa vahiny reny mampandefa an'ireny manao an'ireny any mpitantana an'ireny any zany le olana misy lasa kolikoly avolenta ny ilazanay azy izy ny filazan'ny mpiasa azy tamin'ny assemblée générale satria tsy misy tsinony eo de maika de tonga de hoe rehefa maty ny atsika sao de misy délestage sao de manahirana fa misy délestage tonga de hoe maika zany urgence zany tonga de asina groupy ho fainy nefa tady fa vao manao an'izay indray mandeha anao de tsy afaka tsony satria ny anao avelanao io tsy amboarinao ny tsy voavidinao ny piesiny ny olona tsy maintsy ho alohanao foana ny vidiny de ahoana roviny ianao zany no afaka namboatra n'le anao io tsy afaka namboatra de zay nandresenay lahatra hoe aiza ny herinareo mandresy lahatra amin'ny herinay rehetra zay sy amin'ny hevitra teknisianina ao aminay hevitra mpiasan'ny jirama ao aminay mpiasan'ny jirama zay ny hevitra zay ny herinay de ny hevitray ary miteny hery ianao izay tsy mba mampiasa hery zany ary eto dia miantso ny mpanjify zay fa ao anatin'izao fitokonana zao any mpiasan'ny jirama de tsisy manatitra facture any tsisy mandeha manapaka jiro any na mitaky vola any fa raha misy manao an'izany any de pisoloky ny manao an'izany any ary efa nisy moa tamin'ny herinandro mivoaka tamin'ny gazety misy laza enda izy raha tadidiko tsara laza hoe mpiasan'ny jirama izy niditra nefa kay nangalatra ny nataony zalahy tao tao amin'le tokantrano ka zay de mba mampitandrina fa mampafantatra ny mpanjifa fa tsisy mpiasan'ny jirama aloha ao anatin'ny fitokonany zao mandeha manao an'ireny asy reny am'izao fotoana zao fa mpanjifa zao ny asena manao ny asan'ny jirama lasa mpanjifa ny direction moa ny antson'iny hoe tongafa aty amin'ny ateroty ny aty amin'ny masivo ateroty ny relevé nareo de ateroty de alay voaty ndray ny facture nareo rehefa avy eo asan'ny jirama moa iny mba fiangavian'ny direction iny zany amin'ny rehetrarehetra fa zay an'io dia efa milaza tamin'ny taona raiky amin'ny 770 efa 8 volana angamba no tsy nisy ny asan'ny jirama nandritry ny grevy tamin'ny 2 ohatr'izany tamin'ny 7 ohatr'izany dia tsy mitambatra akory ny facture 7 volana ao alohan'ny olona tsy zany mihitsy fa efa misy fomba fanaonay ao anatin'ny orinasa jirama ny manao an'izany consommation moyenne zany am'izao rehefa misy zavatra ohatran'izao dia jerevanay ao anatin'ny totanisa anananay ao anatin'ny base de données nay ny consommation anao nandritry ny 3 volana ary rehefa viny ataonay moyenne de iny no avoakanay amin'ny volana manaraka zay zavatra ataonay rehefa misy zavatra tahaka izao le atao mihitsy zany hevitra zany mba tsy apisy fiatraikany any amin'ny mpanjifa
an'ireny fitokonana anatiny ataony ireny. Ary izany moa dia alana tsiny amin'ny mpanjifa ny jirama rehetra amin'izao fotoana izao izay maheno anay, fa izany fiarovana an'ity fananam-pireneny ity no ataonay amin'izao fotoana izao, fiarovana atsika vahoaka mpanjifa zao zavatra ataonay izao, satria ao anatin'ny fitakianay dia misy mihitsy ny fitakiana le niteneniko teo hoe tena omeo zay tena tiany fanjakana ao atao amin'ny tarifo io, azavao io, ary aoka tsy anapaka erery an'io fa ataovy ao anatin'ny cercle ny olona rehetrarehetra io, fijerevana mikasika an'ity orinasa jirama ity, ary manao an'izany anto izany mihitsy izahay amin'izao fotoana izao hoe tokony asiana dinika io, resaka iarahana mamaha io, zavatra rehetrarehetra io, fa tsy zay sy ny fitonam-panjakana rery na zay sy ny any amin'ny présidence rery ohatra, fa isy eo daholo tokony eo daholo zay voakasiky ny herinaratra rehetra, na izy na iza, na mpanjifa izy na ny fanjakana na izay piasa indrindra. Ka izay zany no antso atao aminareo mpanjifa, miala tsiny indrindra aminareo zay amin'izao zava-misy zao. Mety misy fahasorenana any amin'ny mpanjifa vokatry ny fitokonana ny piasan'ny jirama, tena miangavy mifona milela-paladianareo mpanjifa izahay fa atao zao mba hanatsarana ny raha-pitso ny orinasa jirama, ary io ny tena olana mihitsy ao anatin'ny orinasa jirama izay tsy fisian'ny serasera zay. Ary eto zay raha maheno anay ny tokony andraikitra ny orinasa jirama mangataka amin'izareo zay iakaro atiany tony serasera tony anazavana amin'ny mpanjifa io zava-misy ao anivon'ny orinasa jirama io. Fitakiana efa nataonay azy zany fa mbola tsy nanao moa ny ao anatin'ny jirama hatramin'izao tsika miresaka izao, fa mbola hoe fotoana foy ihany toerana foy ihany mba nalehany fa mila ampahafantarina ny mpanjifa ny zava-misy mba ahafahan'ny mpanjifa mahalala inona ny tokony atao amin'ity zava-misy ny fireneny ity, satria raharaha-pirenena no andraisanay an'izao zavatra zao, fa tsy raharahanay piasan'ny jirama rery fotsiny na raharaha ny mpitondra ao nivon'ny orinasa jirama, fa raharaha-pirenena ny energie, satria iankina ny fiainan'ity fireneny ity. Maheno an'ilay fanazavanao sady fantaniko farafarany amin'ny hoe le resaka teknika no resahanao teo, ny dikan'izay zany tsy marina avokoa le filazana hoe ny maina ny andro zao dia tsy misy rano, hoe mahatonga ny délestage io any tsisy rano, rehefa tonga indray ny rano dia hoe be rano be sy ny sisa. Ny dikan'izay tsy marina ve zany reny fanazavana reny sa? Tsy hoe tsy marina ka, raha ny tohadrano ny resahana dia amin'ny fotoana maintany zao midina ny rano, tsy misy rano zany, zany hoe rano ny manodina an'ilay milina, ka rehefa tsy misy ny rano dia tsy afaka hiasa io milina io. Raha be ny rano dia afaka miasa amin'ny capacité maximum io zay tokony ahafahana mandefa azy. Rehefa midina ny rano dia midina koa zany ny herinaratra avoakany. Dia io anie efa misy programa isa-taona ao aminay ao hoe isa-taona nge fantatra fa rehefa ririnina dia midina ny rano, rehefa fahavaratra miakatra ny rano, misy zany, efa misy programa an'izany ao anatin'ny orinasa jirama raha mikasika ny tohadrano zany. Dia rehefa midina ny any amin'ny mandeha amin'ny rano zany, ny hydraulique zany, ny any andekaleka le niteny tandranosaiko teo reo, dia midina zany ny capacité de production ny jirama, ny fahafahan'ny jirama mamokatra. Raha mamokatra 100 izy ohatra tamin'ny fenony rano dia midina iny tafidina 80 iny 50 aza, dia io 50 elan'io io le ametrahana an'le gropy avy any velany tsika miresaka izao, soloana an'ireny daholo, soloana an'ireny io zay zany raha resaka rano ny resahana, resaka production amin'ny rano. Fa le niteneniko teo indray misy le hoe le milina, manana milina mihitsy ny jirama, roa ny fomba famokarana, ray le rano zay, ray mandeha gasoil, dia milina ohatran'ny motera be hitatsika midradradradradratra ireny tanàna any amin'le tanàna misy ny jirama reny. Dia amin'iny indray ino atao hoe termika iny, any amin'ny termika indray mandeha gasoil iny, dia iny nefa rehefa mandeha gasoil dia misy kojakoja fa ny olona tsy maintsy misy soloana foana ao, dia iny amin'iny dia rehefa maty ny gropy ny jirama dia indray le tonga dia ametrahana gropy hofaina avy any amin'ny privé. Dia rehefa maintandra zao miditra amin'ny privé, maty ny jirama miditra amin'ny privé, dia eo tsika. Ka izany zany ny fanentana natao amin'ny fitondram-panjakana hoe tsy misy vahaolana afa-tsy ny fanamboarana itsika raha ny termika ny resahana. Faharoa, tsy misy vahaolana afa-tsy ny fanaovana barrage raha ny hydraulika ny resahana. Tsy misy afa-tsy izay ihany ny vahaolany, reo ihany ny mora indrindra azontsika firenena malagasy iorirana, satria nanatsika dia nanatsika tokoa reny rano azo anaovana barrage reny maro dia maro mihitsy eto Madagasikara. Ary rehefa vita ny jirama daholo ny étude mikasika an'izy ireny
am'izao tsika miresaka zao de nisy apelidofina moa reny nandeha de namena fotsiny vahiny fa ny olana ny amin'le zavatra natao fanjakana ary zany mbola ifampiresahana aminy dia natao partenariat public privé le izy de namena anao ohatra hoe le farantsana zao nahita sany votry zao tonga de namena an'le vahiny io ary anareo mandritra ny roapolo taony io ary anareo no mamokatra an'io mandritra ny roapolo taony de tsy manana mahay mizy ao nge tsika fa zay tiany atao ao ohatra hoe sany votry zao tamin'ny nanaovana contrat izy zato na nidididina ny 200 tany ny vidianantsika azy tonga de nampiakariny efajato io de heritaona roa taona lasa zay inona ny tenenintsika nefa atsika ny rano mandeha ao ny tany ao atsika ninona ao atsika ny milina izy nitondra ny milina de nefa zany ny atao hoe rehefa miasa ny vahiny miara-miasa amin'ny vahiny de ny azy zay rehefa tsy azona tombontsoa de atokony ajanony de tonga de ajanony de ohatr'izany koa zao leny mahitsy eny farantsana nomena koa iny zao any vahiny eritreretina fa reny angeny mory tena faran'izay mora angeny manodina amin'ny rano satria rano manodina azy de ny milina fotsiny sisa no kojakojaitsika reny ny mora ny vidin'ny herinaratra mivoaka aminy de zany ny fanentanana ataotsika hoe na andao manentana ny firenena malagasy antso atao amin'ny firenena malagasy hoe mifampiresaka amina firenena na mpampanambola banky iraisam-pirenena any ivelany manao ohatra nanaovana nandekaleka manao ohatra nanaovana any rio parazy rehetra nanatsika any volobe sy any telimita sy mandraky reo ia mankasitraka anao Andriamato Oliva Andrianalimanana amin'izao fotoana zao zany ny fandaharam-potoana androany zany misy aloha le fitokonana tsy voasakasakana intsony zany fitokonana aloha androany mbola misy fifampidiniana eny Ambojatova androany tamin'ny folo miresaka ny comité de grève sy ny direction générale ny amin'ny fomba nataterahanay an'ilay fitokonana fa ny fitokonana ny takzao ny ilazako an'le fitokonana le fitokonana akory tsy filambany na fandikan-dalàna sanatriany vava tsia fa ny fitokonana dia zo meny lalàna ny piasa rehefa misy fifanolanana faobe takzao misy eo anivon'ny orinasa Jirama zao rehefa tsy hita eo anivon'ny fifampidiniana ny vahaolana dia tsy maintsy miditra any anatin'ny fanelanilanana rehefa miditra anatin'ny fanelanilanana ilay olana médiation le fanelanilanana négociation ilay fifampidiniana teneniko teo dia mananjo itokona ny piasa meny lalàna zo itokona ny piasa de zay nanomboka tamin'ny fahafolon'ny aogositra ny toerana misy azy am'izao fotoana zao miandry conseil d'arbitrage izany hoe didy avoaka ny fitsarana eny amin'ny tribunaly ny asa eny Anosy amin'ny fahafolon'ny volana septambra am'izao fotoana zao ny votota raha ny tao anatin'ny Jirama zany resaka zany ka izay zany mba tiako hazavaina mihitsy zay hoe miziriziry ve tsy miziriziry amin'ny kevitra fa lazaina mihitsy fa manara-dalàna sy manaraka ny tokony izy ary mizay ny ilana ny fifampiresana amin'ny tompony andraikitra ia mankasitraka anao ary Andriamato Oliva Andrianalimanana mitondra izay fanazava-kevitra teto amin'ny Free FM izay misaotra indrindra ary mankasitraka atsika ny aino hatramin'ny farany ary manantena izahay fa ianareo namana mpiara-miasa izay vao nahino an'izao resaka zao dia mba hampita an'izany zava-misy izany ary mino aho fa tsy ampy zay fotoana zay nanazavana aminareo mpanjifa ny zava-misy eo anivon'ny orinasa Jirama fa ezaka zahay ny anampitany aminareo hoe inona kay zava-misy ato anatin'ity orinasa Jirama ty inona ny tokony atao raha ny vahaolana omen'ny mpiara-miasa ny orinasa Jirama fa dia miantso atsika rehetra izahay mba ho tony ao anatin'izao fa izahay mpiasan'ny Jirama dia manatanteraka zao zavatra ao anatin'ny ara-dalàna sy ny ara-drariny amin'izao fitakena taona izao fa dia misaotra sy mankasitraka ny tao amin'ny lafiny teknika izay misaotra anao ny ainao tany tokantrano mankasitraka tompolahy misaotra indrindra tompoko vavy misaotra indrindra tompoko